avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Tafakatra trany amin'ny 70 ny isan'ireo fahaverezan-jaza teto Analamanga. Manoloana ny tranga fakana-keriny sy ny fahaverezan-jaza, nanamafy ny fiapetra raisina ny avy eo anivony ny fitondram-panjakana. Hisy bus maimaim-poana miisa hatrany amin'ny 420 hiasa ho an'ny mpanala fanadinana BEPC sy ny BEP manomboka rapitso ho fitaterana ireo mpanala fanadinana ireo. Miditra amin'ny andro faharoa ao anatin'ny fisaonam-pirenena ao Grande Mosala ao Téhéran ny iranianina mialohan'ny fandevenana ny Ayatollah Al-Khamenei guide suprême iranianina. Ny antsipirian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy manaraka ny fahampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asainay ampanajany anao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny afarany lafim-baovao makasika ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany nondeha anokafantsika ny fahampalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Tafakatra hatrany amin'ny 70 ny isan'ireo fahaverezan-jaza teto Analamanga manoloana ny atranga fakana-keriny sy ny fahaverezan-jaza nanamafy ny fiapetra raisiny ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana ary miantso ny fiaraha-mientan'ny olom-pirenena amin'ny fanomezana vaovao ahafahana misoroka sy mamongotra ireo asa ratsy ireo. Andeha rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Tafakatra hatrany amin'ny 70 ny isan'ny fahaverezan-jaza teto Analamanga araka ny taremarika ofisialy nomeny ny polisy pirenena Androany. Manolotra io dia tsy maintsy nampitombona ny isan'ny mpitandro ny filaminana ny Akanja na etsika miaraka amin'ireo voamera sy miandraikitra ny filaminana rehetra. Manentana ny olom-pirenena rehetra hanome loharanom-baovao raha misy ny tranga mifandraika amin'ny zazavery na erisetra mianjady amin'ireo olona manana toe-tena varira na fanafiana amin'ny tapediana sy ny sisa ny aonivon'ny polisy pirenena. Tokanisa eto Analamanga rehetra satria teto no maro miseho ankoatran'ny izay fahitana amin'ny farahafa mazava ho azy. Dia ny zazavery dia nisa teo amin'ny 70 nampilaza fa hita dia ary nataony fanadihadiana manarak'izay dia 340 sy ny verina nampilaza 740. Makasika tranga zay vao hitantsika romaly teo mila mivato romaly dia fahavotazona tao amin'ny maso ny olona voakasika zany ary okan'ny mpanadihadiana isika. Izay rehefa dia tsy maintsy misy ny fiapetrany raisina. Manoloana ireo tranga fakana-keriny olona manana toe-tena varira tafakatra 430 ny isan'ireo voaroroy ary nisy ny nidoboka ponja vonjimaika avy hatrany. Miara-mientana ny polisy pirenena sy ny zandarmaria pirenena amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana mifandraika amin'ny alatra zaza sy ny varira ity. Raha mikasika ny zaza varira manokana dia nanomboka tany amin'ny voalohan'ny volana janoary ka hatramintsika miteny zao dia nisy tranga 7 no niseho ary ny ankamaroany dia tany amin'ny faritra Atsimo. Misy anankiray taty amin'ny faritra Sofia, misy anankiray tamin'ny faritra Betsofoka ny ankamaroany zany dia amin'ny faritra Atsimo. Dia ny efatra tamin'ireo mialanatsiny fa maty. Na izany na tsy zany dia nisy voka-drazo satria natao mifanenjehana azy ireo dia nisy voaroroy 430. Dia reny hitantsika reny sasa tamin'izay napikara taty Antananarivo dia efa nalefa eny tsy hafaly. Sokajin'ny ministeran'ny atany ho fanakorontanana tsotro zao kosa ny tranga misy ankehitriny
tsy vitan'ny fanakorontanana intsony ho ny fanazavana fa fifofona ny ainy ny piraitanindrazana mihitsy tsy hipetrapotsiny ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy andrefepetra tsy siny ny savorivory sy ny korotana anisan'ny nandraisina fepetra manokana amin'izany ny ao Tomasina sy eto Antananarivo. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fampianarana satria hiatrika fanadinana indray ny zaza malagasy rahapisy dia ny BBC sy ny BEP izany. Hisy bus maimaim-poana miisa hatrany amin'ny 420 hiasa ho an'ny mpanala fanadinana BEPC sy ny BEP manomboka rahampitso ho fitaterana ireo mpianatra handeha hanala fanadinana ireo. Axa miisa 120 no hisy azy ireo eto Antananarivo ho ny fanazavana netiny avy ao anivony ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ministera ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ny commune na Antananarivo renivohitra. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Izy fitaterana maimaim-poana hitatitra ireo mpanala ny fanadinana manomboka rahampitso. Izy bus fantôme miisa 420 no hitatitra maimaim-poana ireo mpiadina BEPC sy ny BEP. Natao hanamavanana ny fahasahiranan'ny iray aman-dreny izany. Mpianatra iray miaraka amin'ny mpanaraka azy iray no afaka misitraka izany tolotra izany. Izy toeram-piangana 120 manerana n'Antananarivo mba hanamorana ny fivezivezen'ireo mpiadina. Ny voalohany dia tsy maintsy manana taratasy fiantsona ny mpiadina, izany hoe ny convocation mba ahafahana miditra ao anatin'ireo bus ireo. Manaraka izany ihany koa dia afaka arahana olon-dehibe anankiray ny mpianatra anankiray mpanala fanadinana. Manaraka izany tsara ny mampafantatra sy manome toko amin'ny mponina Antananarivo fa izy tompon'andraikitra ao anatin'ny bus tsirairay avy. Ny amantarana izany fa bus mitatitra mpianatra ireo bus ireo dia ny soratra hoe examen ny fiara. Manaraka izay dia araka ny efa voalaza teo dia maimaim-poana zany io fitaterana io ho an'ny mpianatra sy ny mpanaraka an'izareo zany. Ny mahakasika ny ora dia amin'ny didiny ora maraina dia efa miantrana eny amin'ny point de départ zany ireo bus tsirairay avy ireo ka hatramin'ny enora sy 10 minitra zany. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 10 hariva indray ny fitaterana miverina any amin'ilay point miaingana zany. Vokatry ny fiaraha-miasan'ny ministera maromaro no nahafana nanatanteraka izany. Toromarika avy amin'ny filohan'ny fanjakana. Nangataka tamin'ny mponina Antananarivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny tsy hisiana fanararaotana ireo bus ireo fa natokana ho an'ny iray aman-dreny sy ny mpanala fanadinana ihany izany. Ny olon-drehetra kosa mandeha amin'ny taxi be mahazatra satria miasa ohatran'ny isan'andro izy ireo. Misatrany amin'ny 500 sy 700 sy 700 sy 4 sy 3 hetsy ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC anomboka ny rahampitso alatsinainy ka ny 700 sy 700 sy 400 sy 7 sy 1 hetsy amin'ireo dia nisafidy ny option A raha toa ka nisafidy ny option B kosa ny 550 sy 300 sy 5 sy 1 hetsy. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny finoana fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny itsiny no tokony vokatry ny fisian'ny fivavahana eny anivon'ny fiarahamonina ho ny hevitra ny votra nandritra ny dialogue interreligieux. Fiarahamonina iray ihany no misy antsika na dia finoana samihafa aza hoy ny hevitra ny votra ao anatin'ny fiarahamonina. Izany indrindra no antony nisian'ny fifampiresahana eo amin'ny samihafa finoana na ny dialogue interreligieux. Niarahan'ny fiangonana katolika romanina sy ny finoana silamo eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohan'ny voamerany évêque misana ny fifampiresahana iraisam-pinoana sy ny FCRA na ny centre Rasoul Akram teboka iraisan'ny filazantsara na ny vaovao mafaly ao amin'ny Baiboly sy ny Korano ho an'ny fampianarana silamo, ny fampianarana ifankaty, ny fahendrena, ny hisin'ny fiarahamonina anjakan'ny rariny ary ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana maritra eto amin'izao tontolo izao. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Tokony fankafantatra aloha voalohany indrindra hoe inona mariny reto antoko-pivavahana, karazam-pivavahana manodidina reto. Ny dikan'izay dia hoe mamantatra ny hafa mba hialana amin'ny fitsaratsarana mialoha izay ny anankiray izay na hialana ihany koa izay mety efa endrika mety ho sarisary ratsy ao an-tsainao momba ny fivavahana samihafa izay misy amin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Dia niatrika iny fifanakalozana iny sika menakavy dia ny tanjona moa dia ray ihany. Voalohany indrindra dia hoe miainao anaty fiarahamonina tsy misy raorao ary samy miara-mikatsaka ny atao hoe soa iombonana.
ao anatin'izany fikatsana sombona zany dia anisan'ny takina ary ny hoe fahaizana mifanaja ary indrindra fahavonona mandrakariva isokatra mba isian'ny fiarah-miasa ho an'ny fiarahamonina sy fampandrosoana ny firenena malagasy sy izao tontolo izao. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo ny toe-karena kosa mampisavorivory ny mpandrarà amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny patente hiatralohan'ny orinasa amin'ny fanjakana. Raha nambarana izy ireo miakatra ho avy roa eny izany nanomboka tamin'ny ity taona ity nefa tsy mifanaraka amin'ny fandehanan'ny tsena eny amin'izy ireo. Voatery manao ny fampihenana isan'ny mpiasa araka izany ny orinasa sasany mba ahafahany manohy ny asany. Mitaky ihany koa izy ireo ny hanomezana fiam-potoana malalaka kokoa andoavana ny hetra alohan'ny fampiarana ny sazy. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny Entsorasoa ary Malala. Ny tombo avy roa eny nanomboka tamin'ity taona ity ny patente na ny hetra alohan'ny mpandrarà amin'ny orinasa tsy miankina. 5,000 sy 2 ariary izany teo aloha, tafiakatra 9,000 sy 3 ariary izany amin'izao fotoana. Raha ny fanazavana izy ireo tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eny an-tsena izany, indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Mangina ny tsena. No amarin'izy ireo fa tokony homena fahafahana andohetra ao anatin'ny herintaona ny orinasa. Rehefa mihoatra fiam-potoana io vao ampiarina ny sazy araka ny lalàna noho ny fitotongana ny tsena ihany koa mampihena ny isan'ny mpiasa ny orinasa sasany mba ahafahany manohy ny asany. Io zany mahagaga fa ny asanao tsy dia mandeha nefa ny hetra mitombo satria ahoana fomba fanaovana zareo kajy amin'ilay izy fa ohatra ny fanohatra amin'ny zava-misy raha ny tena izy mantsy ny hetra zany raha fahafantarako azy tokony hoe miankina amin'izay ambom-bavanao no ahafahanao mandoha hetra. Tokony tsy terena ny olona andoha hetra fa rehefa mahazo anao dia mandeha mandoha hetra. Kanefa ny ohatra ny feran'ny zareo ilay tsy maintsy amin'izao ka hatramin'izao ny andoavanareo hetra nefa tokony hoe mba omena fahafahana zany olona andoha hetra. Zay kosa aloha tokony hoe voalohanao anatin'ny herintaona ny hetranao amin'ny taona iray. Fa raha dilan'izay tokony tsy mety intsony satria raha voataran'le fotoana meny zareo ianao dia miatra ny sazy. Manamarika ireo mpandrarà fa olana mianjady amin'izy ireo amin'izao fotoana izao ihany koa ny fiverenany délestage izay manakorotana ny fizotra ny famokarana sy mampiakatra ny fandaninana amin'ny fampandehanana ny orinasa. Manentana noho izany izy ireo ny siny ny fampafantarana mialoha avy amin'ireo tompon'andraikitra isaky ny misy fahatapahan-jiro ahafahany orinasa mandamina mialoha ny asany. Fa nampahafantarina teo anivon'ny fitaleava-paritry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany tao Boeny tamin'ny alalan'ny sampandrarà eo amin'ny distrikany Mahajanga voalohany ny fiovan'ny vola ilaina ahafahana misitraka ny fizarana ny titra faobe tao tsararana ambony moa no nisantarana ny fanentanana ny olom-pirenena hanantona ny fokotany misy aminy sy ametraka ny fangatahany no ity fokotany ity ahitana olana aratany be indrindra ao Mahajanga ao. Andeha rahantsika ny Tsipriam-baovao mahakasika izay entiny Eloa Gabin. Saika efa ao anaty fikarakarana ny hetsika ODOC na ny fizarana titra sy karatany faobe avokoa ireo sampandrarà misahana ny fananantany sy ny fandrefesantany isaky ny distrika manerana ny nosy amin'izao fotoana. Isan'ny nahazo-baovao amin'ny firosoany fanatanterahana izany ny faritra Atsimo andrefana, ny faritra Sofia ary faritra Boeny. Ao Boeny ny fokotany Tsararano ambony, komina sy distrikany Mahajanga voalohany no nisantarana ny hetsika ka nisy ny fanentanana sy ny fampahafantarana nataony tompon'andraikitra. Dia natao antany tampanjakana izy fa nisy olona zany nanoatranarana fa eritreretinay sao tafiditra amin'ny tany tompon'andraikitra. Dia zay zany isan'ny fanentanana hoe isika dia tafiditra amin'ny tany panjakana atao hoe fahafahana. Zay moa ny anaran'ilay tany titre 1273 BR. Ireo ihany zany no tafiditra amin'ilay fanaovana titre faobe. Tafidina ny fokotany Tsararano ambony atao hoe santatra Ambavarano raha eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany mahakasika ny asa faobe. Inona moa ny antony safidianana izy satria tanay ao amin'ny saritany repérage hoe vitsy dia vitsy ny olona manana an'izay hoe taratasy tany na titre dia mba entanina ny vahoaka ihany koa mba ahafahan'zareo misitraka ny zofeno izoso tokoa na ny tany. Namaha ny olana izay efa nosedrain'ireo mponina antaonany maro nandritra ny fikirakirana ny fanoratana ny taniny tamin'ny anarana izao hitsika
izao. Tony karakarana aby dia nandanandro nandandera. After ty dia nanisy fanontaniana hoe minino aby ny zavatra tanina ao misy akidana aminao misy soana aminao ao. Mahafinaritra le izy satria sady niaina be dia be ny volaloha niainako ny vidiny tany koa dia mora satria 20 ariary par mètre carré dia mahafinaritra le izy dia isorina aloha ary tiako marinety fa manana sara ny vahoaka amin'ity sary tany ity tsy tsy fantany fa zay sefi tany zany manampinina voalohany raha vao misy tsy mazava le momba ny sary tany. Araka ny fanazavany tompony andraikitra natao hanamafisana ny fiarovana ny zo ara-tany na ny sécurisation foncière fa ihany koa hisorohana ny ady sy ny fifanolanana no tanjo ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany amin'izao tetika asa ODOC izao ka tsy ho voakasika izany ireo tany efa misy olana sy manandraharaha eo anivon'ny fitsarana. Fanambolehibe atrehan'i Madagasikara ny fanatratrarana ny fahaleovantena ara-toe-karena tokony homena sehatra araka izany ny mpandraharaha sy ny mpamboly malagasy ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena araka ny nambaran'ny filohan'ny antoko HVM. Andeha rahantsika ny Tsipri ambavao mahakasika izay. Miankin-doha amin'ny any ivelany Madagasikara ny eo amin'ny fitantanana anatiny azahoan'ny filohan'ny antoko HVM. Ny filohan'ny fanavoazana izay nanambara nandritra ny fandalovan'ny tao Morondava ny herinandro lasa teo fa tsy mbola mahaleo tena isika na mankalaza ny fahaenina amby 20 ny volana Jona azy. Mampanontany tena hoe ny filohan'ny antoko HVM ny antony mbola tsy ahafahan'ny mpandraharaha sy ny mpamboly malagasy misitraka bebe kokoa ny vokatry ny asany raha voatery manafatra vary hatrany Madagasikara. No amarin'ny fahaizaka lehibe miandry ny firenena izany. Ankoatra izay, olana ihany koa ny fitrandrana ny harena kibon-tany izay tsy mbola voafeny fanjakana araka ny tokony ho izy ka mety azahoan'ny olombitsy sy tombontsoa mahatonga ireo mpampiasa vola vahiny mifeny sehatra amin'ny toe-karena eto Madagasikara. Any zany no mety mahatonga antsika alay-panahy milaza hoe tena tsy maleo tena mihitsika fa amiko a niezaka lehibe hitrandrahantsika nireo otrikarenantsika hitrandrahantsika hivadika ao arena ho azony ho tombontsoa be sy ny maro tsy manidy mivaravarana ho an'ireo vahiny satria misy mbola tsy ampy ny volantsika tsy ampy fahaiza-manao antsika raha ny androany fa tsy androantsika dia laza hoe tsy maintsy izay ihany. Fahatelo dia fanjakana matanjaka mampiatra ny lalàna tsy manavakavaka zany hoe fitsarana sy ny sisa zay manintona ny olona ny ato anatiny ary mahatonga ny olona tsy mahasaman-draharaha dia matahotra an'izay izy. Zay zany amiko ny tena fanavozana hoe rehefa avela mazava tsara zay tsisy mahazo tombondany erovan'ny fanjakana io mandremo tsara lila zay zareo ny capture d'état misy tokony olona eto manao ampimamba amin'ny fanjakana zany fanjakana iny moa atao ampimamba fanerena ny firenena atao ampimamba misy miray tsikomakomba aminy zay ny alantsika zay rehefa afaka amin'izay tsika zany tsy misy vokany herintaona lavitra ezaka be zany. Tokony mitantaratra amin'ny fahaizan'ny firenena mifeny fitantanana azy miaro ny arenany mametraka politika mifototra amin'ny tombontsoa ny pirenena ary mamelanja ny fandraisana anjara ny malagasy amin'ny fampandrosoana no amafisany fa tsy midika ho fanakatonana varavarana amin'ny firenena avy any ivelany izany. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana kosa natomboka tamin'ity herinandro ity ny hetsy caravane du sourire. Karakarainy avy ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny hanomezana tolotra ara-pahasalamana sy anamora ny fahazon'ireo mponina fitsaboana amin'ireo faritra izay lavitra tobo-pahasalamana. Ho an'ity andiany voalohany ity any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara, ny distrika n'Antsirabe, Ambositra, Manakara ary Vohipeno no andalovan'ny adiabe ny atsika ary hitoy any amin'ny faritra maro manerana ny nosy aorian'izao raha ny fanazavana. Dia iny ihany koa no antsika amin'ny sento vetivety ato anatin'ny dokam-barotra manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao Akolo TV hidirantsika ao anatin'ny tapan'ny faharoa rehefa avy eo. Itanao pivacharecha meilleure qualité mitunda vitamine C Jimina ni goûte naturel la pirate fatenga réel café orange fraise et coco si parfait marisa caraza Jimina a gagner roche alle tenga toche Mina meterna.
UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Nifahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafa-po hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vitan'ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Yes. Dia mbola terina trany ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa. Araka ny fomba amampanao ny fokovezo rehefa mipoitra ny kintana vony sy kany eo anelanelan'ny efatra hatramin'ny valo jona heverina ho famantarana fa hisy loza an-dranomasina na hivadika tampoka ny toetrandro ka tokony hitandrina ireo mpiandrika fampitandremana nentin-drazana izy io izay mbola ajain'ny maro hatramin'izao izany. Izay no arahanao ato anatin'ny zanam-pandarana kolotsaina amin'ity alahady ity. Andeha rahantsika ary ny antsipriany makasika izay. Agny amorontsiraka anjefany Madagasikara, miay amin'ny rieky ny vokovezo. Tsy toera hitandiavam-piveloma avao ny rieky, fa toera misy fitsipiky, finoa, njeko ny famantarana enganoraza. Araky ny lovantsofimbezo, ny vono, vokania, debasia na kintana, miboaka amin'ny fotoa manoka, indraiky isan-tao. Milentika egny anjeka egny ny kania vonovono, eo agnelagnelany fa efatsy ka hatramin'ny fahavalo ny volana may, ka miboaka indraiky eo agnelagnelany efatsy ka hatramin'ny fahavalo ny volana jona. I fotoa iboahany io no tena embena voatahorany maro, mety manday fiovatampoky amin'ny toetrandro njeko ny rieky. Lafa iro miseho dia amin'ny anjiky maro tsy hay nefa mampilitsy ny loza. Mety ifonda tampoky ny rieky, iova tampoky koa ny toetrandro, isinja tampoky koa ny ora na haretsy ampizy koa ny tsioky. Misy fotoa tsy misy mariky magnambara hita-maso, milaminy ny andro, mangiky ny rieky, nefa tampotampoka eo mivaliky ny tsioky. Araky ny fotoa nentim-paharazany, matetiky amin'ny vanim-potoa io ro ahita lozan-jieky. Ny maro mivezo, mifily, mba hitanjema tsy andehanan-dranomasy ny amin'ny fahenina volana jona. Le vono zany kintana izy io miseho egny.
misy karazany maro izy io, maro malinidinika re zay izy egny lafa miseho egny maro. De kania zany io kania io 7 kolotsaintsika vezo izy io fa lambo mandeha anjano egny aby tsisy tsy mahafantatsa an'io mikasika ny vono. Ny vono moa zany mois de mai entre les 4 les 6 eo milentiky. De partie mois de juin koa zany izy avy koa le kania koa mangalaka azy igny zany fa hainy vezo abiaby zany lera fandeha filentehany no lera fangalana bebe kokoa zany tena manday le toetrandro ratsy zany le izy vono kania igny hangalaka ny vonogny andro hilentehany vonogny amle mois de juin moa zany igny koa zany hangalany kania igny any vonogny de re zany manday reky be de regny zany toetrandro ratsy vezo zany manaka regny fa au courant zany le vezo amregny fa hoe fa tsy maintsy misy entre regny mois de juin regny zany partie le 4 zany le vezo fa tsy mandeha anjiaka aby fa mitanjina amin'igny mandeha avao zany fa tsy de mandeha agnatiny agny loatsy sa fe izy igny lafa avy sahala am'zay la pompe zay izy io tsy hitany météo na météo azotsika hentehantsika regny tsy hita io sa fe izy io zany raha tonga de miforona avao alôlô aza mois de mai igny andehanany ilentehany vonogny tsy de olana loatsy fa le mois de juin igny zany angalany kania igny igny zany igny le tena problème be igny zany le vezo abiaby lafa vezo mandeha anjano tsisy tsy mahafantatsa an'io hainy vezo fa mitanjana fe kolotsainy fa taloha tany izy io de igny zany hitanjema hena jusque henany zao jusque lovany taranaky faramandimby mitanjina an'izay raha zay sa fe raha zay tena manday fahafatesa tsy mandefa iny moa le tenen'izay hoe any anaty rano agny tsisy nosy agny lavotratsin'igny ila pompe zao tsy manambara fa hoe fa hay fotsy zany fa tsy afaka zay le kolotsaina zany zay tsy afaka ao an-tsaitena zay raha zay sa fe gny raha mamono tsy tokony atao kinenganenga zay mikasika ny kania no mikasika ny vono lafa vezo zany tsy ampahafantaran'izay raha zay fa hay raha zay fa endeny eo zay ro manambara antsika vezo abiaby mba hitazina am'izay raha zay fa matoa olo tsy mahay an'izay raha zay tsy vezo zao sa fe fa maro moa zany noho tsy fahita asa aty baka antehitagny mizotsy magnanjiaka aty de tsy mahay an'izay raha zay presque regny zany tsatsin'le mauvais temps agny de lasa manahira. Na eo aza ny fanjasoan'ny teknôlôjia vongo fisian'ny vinan'ny toetrandro mbo manandanja amin'ny fiainam-bezo ny fahalalana nentin-draza. Agnisan'ny mampiavaka ny foko vezo koa ny magnenty ny basia vo fagnarahagny tsioky njeko lokondrieky voho feondrieky. Agnisan'ny fitaovana nentin-jaza iarovagna ay koa ny fijanjigna ny feon'ny rieky ny vono voho kania tsy kintana entehagna blantsy avao ho an'ny foko vezo fa famantara vo fampitanjema antsasany amin'ny fahenjehany ingany raza ao agnatin'ny tontolo miova mbo mampatiaro antsika iaby ny kolotsa io fa ny rieky tsy simbay fa hajay ny vezo piaza ny fahaizany famantara igny agnabon'ny lanitsy egny vo egny agnabon'ny rieky egny volagny kakoako makoko gn'an'olo volagny fa gn'antegna tolomoko ka tolegna ay koa io hitsatsina moatry tsy anagnakafaka maty mariny zao. Diny any koa ary tompo kilasy tompo vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampalalamba avao isarona sy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamelaka ny veloma mandrapitafa ary ao amin'ny manaraka indray veloma tompoka. Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment ho mafiorina no avy.
nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.